Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Aleo mifikitra amin'ny Kristy hatramin'ny farany. Ny olon Kristy marina dia arovan'Andriamanitra foana na dia mandalo ady sarotra aza. Araka ny voasoratra ao amin'ny Daniel 9:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona amin'ny vavan'ny liona tsy handratra, satria fahamarinany no hitany tamiko, ary teo anatrehanao koa mpanjako tsy nanao ratsy aho. Izay tsy manaja azy kosa dia faiziny hatramin'ny vady aman-janany. Araka ny voasoratra amin'ny Daniel 9:5-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ny mpanjaka nandidy ka nentiny teo ireo lehilahy niampangany Daniel ireo, dia natsipy tao mandavaky ny liona izy mba nivady aman-janany, ary ny liony nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany, raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory azy izy. Safidy tsara efa mendrika anao ny ho kristianina mpakatono. Mandrapiaona tompoko.